Manatitra ny arahaba isa-tokantrano izay miaino an'izao fandaharan'andro farany sy ny filazantsara izao indray izahay. Ny pasteur Mahery Razafin-Dralambony mbola miditra ao tokantranonao mitondra ny fahasoavana androany. Ny fanahy masin'i Jesosy Kristy hatrany eny ikasika antsika tsirairay ka anome ny fahazavantsaina hitondra ny fahatakarana ny tenin'Andriamanitra rehetra izay omena antsika eto indray androany. Iresaka indray tsika androany ny mikasika ny mariky ny Biblia satria misy vaovao azo lazaina momba azy io. Efa samy mahalala daholo ankehitriny fa raha vao miresaka hoe 666 dia azo ny olona rehetra na izy na iza fa miresaka ny mariky ny Biblia izay ho avy izany. Ny zava-dehibe mila fantatra nefa satria mbola tsy tena azo ny rehetra tsara dia ny hoe ohatra ny ahoana ny fahatanterahany satria voalazan'ny Baiboly fa miankina amin'ny mandrakizay antsika ny fahalalana tsara an'izany. Milaza ny faminanian'ny Baiboly fa isy laharana na numero na kody omena ny olona tsirairay ary hoterena tsy maintsy ho raisiny izany izay ho avoaka ny rafitry ny fanjakan'ny gouvernement mondial ao atsangana ato. Ho atao numerika daholo ny ankabeazan'ny fanakalozana ara-barotra rehetra ka hiankina amin'ny laharana na kody ray izay omena azy ny tsirairay. Tsy afaka hividy sy varotra intsony izay tsy mitondra sy mampiasa an'izany ka ho voatery anaiky sy anaraka ambokiny an'izay rafitra mivoaka eo daholo ny olona rehetra eto amin'ity zao tontolo izao ity raha te hiaina tsara izy. Ao amin'ny Apokalipsy 3:10 ka hatramin'ny 7:10 no misy an'ilay faminaniana manao hoe ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe na ny manan-karena na ny malahelo na ny tsy andevo na ny andevo dia ampandraisy ny marika eo amin'ny tanany ankavanana na eo amin'ny andriny avokoa mba tsy hisy azo hividy na hivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia ny anarany Biblia na ny isan'ny anarany. Indro ny fahendrena aoka izay manan-tsaina nisan'ny Biblia fa nisan'ny olona izany ary 690 no isany. Mbola tsy tena fantatra mazava tsara aloha ihahatra eto ny fanatanterahana n'io faminaniana io hoe ho atsofoka eo amin'ny tanana ilay laharana dia ho tadidiana amin'ny saina ve? Zay ve le andrina tiana lazaina teo hoe ampandraisy ny marika eo amin'ny tanany ankavanana sy eo amin'ny andriny sa lay atao amin'ny teny frantsay hoe scanne oculaire reny ny eo amin'ny andrina. Ho hitantsika eo izy rehefa tena tonga fa ny azo antoka dia tanterahana amin'ny alalan'ilay puce 5G no miakatra 5G na 6G na 7G izay toyany eo izay génération ana puce efa miasa amin'izao iainantsika izao zany. Tsy hoe rehefa puce 5G akory dia 666 zany satria efa manomboka ny génération 5G daholo izao ny opérateur rehetra ka eritreritra sady ianao hoe tsy azo raisina ve zany io? Aleo aloha dia lazaina fa mila manomboka mitandrina amin'ny fahasalamana rehefa mampiasa azy amin'ny appareil tena 5G satria resaka be io ao anatin'ny tranokala ao. Tsy manam-potoana be amin'izany tsika fa asaiko fotsiny ianao hanao fikarohana ao amin'ny Facebooknao na ao amin'ny Google momba ny hoe 5G sy ny inconvénientny dia jereo daholo ny publication rehetra hitanao ao fa ahita voka-dratsy be dia be ara-pahasalamana ianao. Lazain'ny mpandinika rehetra ateraka ity 5G ity miteraka fahasimban'ny toetrandro réchauffement climatique hono io ny sasany. Ao ny hoe mitroka angovo be loatra izany hoe i-consomme énergie be izy rehefa tena miasa. Ny sasany laza fa tonga hatrany amin'ny fikitihana ny ADN ny olombelona mihitsy ny fampiasana n'io 5G io. Misy aza milaza mihitsy hoe misy fetraikany sy mety hanimba ireo kosy atmosferika hono izay izy fetraikany koa eo amin'ny fahasalaman'ny olona zany ho lasa mora kizitina sy mora tezitra hono ny olona. Izy fikorotanana ny lohany hono sasany confusion mentale hiteraka faharerahana be ho an'izay mampiasa azy mihitsy hono ty 5G ty ho lasa tahaka ny robot hono ny olona hono sasany dia ho azo commandena avy amin'ny système 5G avy aty ivelany. Azo antoka fa azo tanterahana amin'io teknôlôjia 5G io daholo izany voalazany manam-panaizana sy ny mpandinika rehetra voalazantsika teo zany fa tsy hanamafy sy hanamarina an'izany akory no ataoko aminao eto androany fa avelako ianao mba hijery azy rehetra ao dia anjaranao ny makalesina amin'izay tokony ataonao satria olon-dehibe ianao. Fa zay lazainy ny Baiboly momba an'izany kosa no hamafisiko androany satria ny Baiboly tsy maintsy tanteraka foana ho isika
ao amin'ny Apokalipsy 4:12 ny voalohany manao hoe ary ny voalohany nandeha dia napidina ny tahony doviany tamin'ny tany dia nisy vai ratsy sady mampahory tamin'ny olona izay manana ny mariky ny bibidia sy ny akohaka teo anatrehan'ny sariny. Ao aoriana kely ny fiatomboan'ny fahoriana lehibe io fotoana io, isy vai ratsy zany amin'ny dika teny frantsay sy anglisy izy nataony hoe fanaintainana tena mahery vaika azon'ny olona izay mitondra ny tipusy ity. Araka ny voalaza teo dia ho atsofoka tsosokoditra amin'ny tanana kavanana izy ary vita amin'ny litioma ny vatoaratra na ny pilina mampandeha azy. Kely de kely izy io ary vita amin'ny fitaratra manokana ny fonony. Milaza ny mpandinika fa raha vaky ao anatin'ny tanan'ilay olona izay mitondra azy zany fitaratra zany dia mety hiteraka kansera tena mahatsiravina sy manaintaina tokoa ny litioma raha miparitaka ao anatin'ny olona. Mety ho izany ny tenin'ny baiboly an'lazaina amin'ilay teny teo hoe vai ratsy hiteraka fanaintainana mahatsiravina ho an'ny olona izay mitondra azy. Kapok'Andriamanitra ho an'izay mitondra azy zany ary milaza ny fahatezeran'Andriamanitra ho an'ny olona izay manaiky mandray any tipusy ity. Manohy ny Apokalipsy 4:12 hoe ary ny olona ny tsakotsako ny lelany noho ny fanaintainana. Ofehany dia hiara-ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanaintainana be amin'ny kansera izany izay mitondra ity pusy ho avy ity. Ka mbola mety ho loza ara-pahasalamana fotsiny aloha no entin'ny pusy finday manomboka eo amin'ny 5G fa mbola tsy miankina amin'ny famonjena ny mandrakizay izy hatreto. Zahay dia mampianatra foana amin'ny fiangonana hoe roviana no hanomboka tsy azo raisina intsony ny resaka pusy io. Mila mianatra mandray fanapahan-kevitra amin'izay tsika dian'izao, aza miandry fotoana tara loatra hoe efa tsy misy nininina azo atao intsony vao handray fanapahan-kevitra, sao dia efa fahaverezana no miandry satria ho avy ny fotoana hitondra laharana manokana 666 io pusy io ary ho atsofoka tsosokoditra amin'ny tanan'ny olona amin'izay na eo amin'ny andriny dia tsy afaka hividy sy mivarotra raha tsy amin'ny alalany. Rehefa tonga izay fotoana izay dia tena miankina amin'ny famonjena amin'ny mandrakizay ny fitondrana azy. Hoy ny Apokalipsy 4:17-7 hoe ary nisy raika io dia anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe raha misy miakohaka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany dia izy koa no hisotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina tao anatin'ny kapoky ny fahatezerany tsy miaroaro zavatra sady ampijaliana amin'ny afo sy solofara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry izy ary ny setroko ny fijaliany dia miakatra mandrakizay ary tsy manam-pitsaharana na andro na alina izay miakohaka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny na izay mandray ny mariky ny anarany. Ny dikany dia izay mandray an'io mariky io na izy na iza dia fary afo sy solofara no miandry azy ary hijalijaly mandrakizay izy. Ny olona voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana ihany no tsy akohaka amin'ny bibidia sy handray an'io mariky io. Hoy ny Apokalipsy 7:15 hoe ary ny monina ambonin'ny tany dia izay tsy voasoratra eo amin'ny bokin'ny fiainana hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao dia ho gaga raha mijery ilay bibidia. Misy olona aloha zany efa tsy voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana hatramin'ny nanorenana n'izao tontolo izao dia ireo izay anaiky hiakohaka amin'ity fanjakana tokana izay hitsangana ity. Raha jerena midika teny hafa ilay teny hoe gaga io dia midika hoe variana amin'ny fahatsarany no ilazany azy, izany hoe mankasitraka sy hitoraka voninkazo azy ka tonga azy anaiky sy akohaka eo amin'ilay bibidia rehefa avy eo. Dia mahavariana ny filazan'ny baiboly azy eto hoe hatrany amin'ny nanorenana n'izao tontolo izao dia efa very ireo olona ireo satria tsy voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana ny anarany. Efa fantatr'Andriamanitra hatrany amin'ny Genesisy na fiandohana zany ireo olona ovonjena, midikan'izany ry havana satria omnipresent Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Efa hitany eo anoloany daholo ny mandrakizay lasa rehetra sy ny mandrakizay mbola ho avy rehetra. Ka izany no anton'izao fandaharana izao satria efa voafidin'ny tompo meloa daholo ka izany ny olona rehetra izay ovonjena. Hoy ny Timoty 2:2-7 hoe ny tompo mahalala ny azy, efa fantany melony azy
satria nilaza Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona 5:10 hoe tsy anareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo. Ahoana ny fomba fividianan'ny tompo antsika? Ny toe-pontsika. Ny toe-pontsika, Jakoba ny tiako fa Esau alako Jehova tao amin'ny Romanina 7:17. Nahoana Jakoba ny tiany ary nahoana Esau no alan'i Jehova? Tsotra ny valiny, ny toe-po manaiky sy makatony tenin'Andriamanitra ny lakile. Esau dia mpiasa, tsy dia mpitoetra ao an-trano loatra izy fa mirenireny any an-tsasy any an'ala foana izy miasa. Mpanamaivana zava-panahy izy ary nahatongazany varotra ny fizikiny, natakalo ny mofo sy voanemba tamin'ny Jakoba ny fizikiny. Nefa ny fizikina tamin'izany dia tena zava-panahy lehibe tamin'Andriamanitra. Jakoba kosa dia liana tamin'ny zava-panahy izy, mpitoetra anday ary mpankatony tenin'ny Jehova izay nampianariny ray aman-dreniny azy izy. Nangetaeta anana ilay zava-panahy izy, dia ny fizikiny ny zokiny. Izay mangetaeta dia hovokisana ho ny baiboly ka dia rehefa nataony izay nahazahoana an'izany fizikiny izany dia azony tokoa izany na dia tsy tamin'ny fomba tena sitrapon'Andriamanitra aza ny nahazahoany azy. Hitantsika fa ao amin'ny toe-po mpankatony tenin'Andriamanitra ny lakile. Jakoba ny tiako fa Esau alako Jehova. Tsy misy maniry izany toerana hoe ho alan'Andriamanitra izany tsika ry havana na dia iray aza, fa atoroko anao ny lakile androany ao amin'ny fankatoavana sy ny fahalinanao ny tenin'Andriamanitra aloha ny voalohany. Dia ndao resahantsika indray androany ny vaovao momba ty mariky ny Biblia ity, satria mitaky amintsika fankatoavana lehibe ny tenin'Andriamanitra ty mariky ny Biblia ity, ary mahavery mandrakizay ny tsy fankatoavana izay nolazain'ny baiboly momba azy arak'ilay tenin'Andriamanitra ny vakitsika teo hoe setroko ny fijaliany dia miakatra mandrakizay ary tsy manam-pitsaharana na andro na alina izay miankohaka eo anoloan'ny Biblia sy ny sariny na izay mandray ny mariky ny anarany. Ny Banque mondiale sy ny ONU dia nanao fanambarana vao aingana fa raha 8 miliara latsaka zao ny olona eto ambonin'ny tany, dia ny ray faingo 5 ka hatramin'ny 2 miliara mivary miliara sisa dia tsy manana IDN. Inona le atao hoe IDN? Fanalavana ny teny hoe identification numérique. Ny ONG ID 2020 no nanomboka an'izany fanisany izany, izay ONG miasa miaraka amin'ny ONU sy ny Banque mondiale izy io. Mihevitra izany izy ireo fa efa manana numéro ny 9.10 miliara amin'ny 20 miliara eto ambonin'ny tany. Ny mission dia ny hoe alohan'ny 3 farafahatarany dia eo ambanin'ny contrôle tanteraky ny ONU sy ny Banque mondiale zao tontolo zao, mba ho tontolo communiste ty zao tontolo zao ty, ka ho contrôlena amin'izany daholo ny loharano-karena sy ny angovo na ny énergie rehetra, dia ho ampitoviana ny loharanom-bolany tsirairay mba ho tontolo communiste zao tontolo zao isika. Satria ny tsy fifehezana ny angovo rehetra ampiasain'ny olona tsirairay hono no mahatonga ny réchauffement climatique, ka dia ho feheziny any angovo azy ny tsirairay ampiasaina ary efa manomboka zao zany. Ny setroka avoakan'ny fiara ampiasaina, satria ny fiara mandody ny tontolo iainana. Eny fa na dia ny angovo rehetra ampiasain'ny tsirairay ao an-tokantrano azy amin'ny fiainana andavanandro dia ho kontrolena sy ho fehezina daholo zany, satria dradradradraina maneran-tany zao ny resaka bio. Ny tanjona zany dia ho tontolo communiste ty zao tontolo zao ty, iraisana daholo ny fitantanana rehetrarehetra. Ho iray ny mpitondra maneran-tany, ilay président mondial leo, ho iray ny rafitra ara-toe-karena ampiasain'ny rehetra, ilay puce ahafahana mividy sy mivarotra ny resahantsika teo io. Ho itovizana ho iray daholo ny rafitra mifehy ara-pahasalamana rehetra. Efa mandeha maneran-tany zao ny hoe tsy maintsy mitondra aro-vava sy aro-orona, manasa tanana matetika, elanelana 2 metatra. Efa makantsika io, efa maneran-tany zany. Iaraka ikambana ho afaka iara ivavaka ny fivavahana rehetra misy, na ny tsy mitovy finoana aza, ny fiangonana zoky ny ivavaka iaraka amin'ny fiangonana zandriny. Eny fa ny silamo aza zao dia efa iaraka mivavaka amin'ny kristianina. Efa makantsika io zao ry havana, religion mondiale tokana no atsangana. Hitanao fa tena rafitra communiste zany ary efa napahitana ny apôstôly Jaona zany efa 2 arivo taona lasa zay.
namaritra ilay religion mondiale ho vehivavy mitaingina biby 10 volonjaka izy ny hoe jaka de mena. Ilay fanjakan'ny bibidia zay tengenan'ilay religion mondiale zany de miloko mena. Ny communisme ny loko mena ao amin'ny baiboly, rosianina mena, sinoa mena, romania mena, korea mena. Tsy miresaka eto hoe ratsy akory ny communisme na tsara, tsy anjarako zany fa tehiteny aminao fotsiny aho hoe misy resaka esprit mena ao amin'ny baiboly, ao amin'ny apokalypsy zay miseho amin'ny endrika soavaly mena ohatra, de mampiseho ny communisme zany. Rehefa hianatra ny momba ny soavaly efatra ao amin'ny apokalypsy isika de raha sitrapon'ny tompo de ho hitanao fa ny loko mena de ny communisme, fa arao foana ny fandarana. Olay teny milaza ilay vehivavy mitaingina biby 10 volonjaka io ao amin'ny apokalypsy 7:7 hoe de nentiny tamin'ny fanahy ho any anefitra ary nahita vehivavy mitaingina biby 10 volonjaka. Io lay religion mondiale na lay gouvernement mondiale zay mivolonjaka, zany hoe miloko communisme mena. Ny hoe biby 10 volonjaka zany de ilay gouvernement mondiale zay communiste entin'ilay président mondiale miloko mena ho isika, iray tendro aminy lay mpitarika n'ilay religion mondiale. Ny hoe vehivavy mantsy de midika hoe fiangonana ao amin'ny bokin'ny apokalypsy, milaza ilay religion mondiale io zany izay fanakambanana ny fivavahana rehetra tsy mitovy ara-mivavaka. Mpaminany santoka ny olazan'ny baiboly lay mpitarika io vehivavy na fiangonana io ao amin'ny apokalypsy 4:9-17 lay religion mondiale io. Olona iteny hoe ary nahita fa indreo fanahy maloto telo tahaka ny sahona avy tamin'ny vavan'ilay dragona sy tamin'ny vavan'ilay bibidia ary tamin'ny vavan'ilay mpamina ny sandoka. Ny dragona de efa hitantsika fa ny devoly satana araka ny apokalypsy 2:20-7 manao hoe ary nazera lay dragona de lay mena rana ela zay atao hoe devoly sy satana izay mamitaka izao tontolo zao. Iray tendro hitondra ity zao tontolo zao ty zany am'zany lay président mondiale sy lay mpitarika ny religion mondiale ary ny devoly ny ao ambadika. Tsy hoe zany te ilazan'zany hoe ny devoly ny ao ambadika fa ny apokalypsy 7:7 de milaza mazava an'zany rehefa miresaka ny fanjakana tokana ho avy io de ny fanjakan'ny bibidia de hoy ilay teny hoe ary lay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe. Efa ela no nikotrokotrehan'ny satanany zany hoe hitondra nyty zao tontolo zao ty arabatany zany satria te angala tahaka an' Jesosy Kristy izy zay Andriamanitra niseho tamin'ny nofo zay nidina nanao ny famonjena tety. Satana de mangala tahaka foana ny fomba n'Andriamanitra. De io misy olona io lay président mondiale zay efa nikotrehany hatramin'ny elany nanangana anazy de hiditra keriny eo izy satria koa mpanao akery ny satana ka tsy hitondra famonjena ohatra n' Jesosy Kristy akory no ataony mazava ho azy fa hitondra nyty zao tontolo zao ty ao anatin'ny fahoriana lehibe. Satana tsy tonga raha tsy angalatra sy amono ary andringana hoy Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona 4:10. Tamin'ny 9:4 ny fivoriana nataon'ny ONU de niaraka tamin'io ONG ID 2020 io. Nandinika ny anomezana ny numerony olona rehetra teto ambonin'ny tany izy. De teo no nivoaka lay tarehimarika teo hoe 2.5 miliara ka hatramin'ny 2 miliara no tsy manana ny numero atreto. Lay nilazaintsika teo. Numero karapanondro aloha io resahany io fa ho avaozana makao amin'ilay puce fotsiny io rehefa tonga ny fotoana. Ka mihevitra izy ireo ny anenany tsy fitoviana ara-toe-karena satria mila tsinjaraina ny loha rano-karena fa tsy samy manao zay tiany atao tsony ny olona ary ho fehezana hitovy ny fananany tsirairay mba ho monde communiste ho itsika teo ty zao tontolo zao ty de zany mihitsy ny fivoriana natao tao. Tsy maintsy homena numero tsirairay hono ny rehetra am'zany fa tsy mety ny anarana satria be ny mitovy anarana. Raha mitady ny anarako ao anatin'ny Facebook fotsiny ohatra ianao hoe mahery Razafin-Dralambo de tsy zaho rery ny voaka eo satria tsy za rery no mahery Razafin-Dralambo. Ka tsy maintsy numero manokana no ampiasaina mba hifehezana ny tsirairay hatrany anaty ala rehetra any. Betsaka manko ro foko any ivelany any miaina any anaty ala toy ny any Brésil, Amazonie sy ny sisa. Foko Saterema hoe ohatra, foko Zoé sy ny sisa. Maro be izy ao.
ho atao sava ao daholo reny ka omena numéro daholo de anana ny atao hoe identifiant numérika daholo ny olona rehetra mba hahafahany miditra am'sehatra rehetra. Efa eo ampikarakarana an'izany izy ireo am'izao, azonao jerena amin'ny internet ny momba an'io ID 2020 io, andray vonina an'io fotsiny ilay antikristy rehefa tonga eo izy. Azo antoka fa atsofoka amin'ny olona amin'ny alalan'ity puce ity zany. Samy miara-mahita tsika zao fa manomboka ny contrôle sy ny fanerenan'ny olona tsirairay anatanteraka ny baiko avy amin'ny mondialisation. Efa niteny anao foana fa miditra tanteraka ao anatin'izany mondialisation zany tsika zao, ary tsy maintsy gouvernement mondial no hafarany satria voasoratra zany ary makany mihitsy tsika zao. Tsy misy mahasaka an'izany satria ny faminanian'Andriamanitra zany, ary tsy maintsy tanteraka ny faminanian'Andriamanitra ho isika fa ny faminanian'olombelona mety tsy tanteraka. Manomboka amin'ny feno contrôler an'izao tontolo zao io rafitra mondialisation io, na aiza na aiza. Io aretiny io ny fototra iangany anatanterahany planiny rehetra. Hitatsika fa me mitombo lay aretina satria tsy hijanona intsony io fa vao mainka mitombo, mora hiparitaka ary amahery sy me mamono hatrany satria ny devolo ny mampiasa ny olona manao sy manaparitaka an'io ao ambadika ao, ary avelan'Andriamanitra andeha zany satria tezitra koa Andriamanitra noho ny faratsy ny olona amin'izao fotoana izao. Samy miara-mahita ho asika fa terena manao arovava daholo zao tontolo zao na iza ary na aiza na aiza de efa tanteraka zany zao, tapitra manao arovava daholo zao tontolo zao. Ho hitanao fa ho terenanao vaksiny daholo zao tontolo zao rehefa kelikely eo, na iza ary na aiza de ho hitatsika fa andray an'izany daholo na iza ary na aiza ary ny mahavariana de amin'ny alalan'ny tsindrona daholo ny vaksiny atao zao. Fa maninona ny tsy maintsy tsindrona daholo ny forma vaksiny am'izao fotoana izao no avoaka fa tsy misy forma gotina hoe forma hafa mihitsy ohatra. Asa raha afaka mamaly an'izany aloha ny sehatry ny fahasalamana, fa araky ny fikarohana natao aloha de tsy maintsy tsindrona no ahafahana mampiditra n'ilay marika ao anatin'ny olona satria atsofoka tsotsokoditra amin'ny olona lay izy. Misy milaza fa tsy endrika puce zany ny mariky ny biby ty lazain'ny baiboly io fa endrika zavatra hafa. Ny sasa milaza fa endrika anaran'ny pahary io, ny sasa milaza fa andro alahady io sy ny sisa. Ny baiboly aloha de milaza fa tsindrona no andraisana n'io marika io satria lay teny hoe ampandraisan'ny marika ao amin'ny apokalipsy 7:10 amin'ny dika teny baiboly grika de saragma no ilazany amin'le teny hoe marika. Tsindrona ny dikan'izany. Raha dika amin'ny teny frantsay io, dika amin'ny teny grika hoe saragma io de milaza hoe piquer la peau, ny dika teny azo na tsindrona atao antsosokoditra. Ka mba anazarana antsika tsy kelikely terena ndray tsindrona de tsindrona daholo ny vaksiny misy, satria zarina terena mandray tsindrona tsika zao satria aparitaka lay aretina atonga ny olona mba hitaky tsindrona hierovana ny tenany. Fa tahaka n'ilay puce 5G teo ihany de asaiko indray ianao hijery eo amin'ny Google na ny Facebooknao ny mot-clé hoe vaccin Covid sy ny inconvénient, de jereo ao milazain'ny mpandinika maro ara-pahasalamana momba n'ity vaksiny ity fa zava-tosa. Tsy resaka be momba an'izany tsika fa olon-dehibe hoe ianao de ianao ihany ny tompon'ny fanapahan-kevitra rehetra momba ny fahasalamanao. Misy milaza hoe mitondra sahady n'ilay puce RFID 5G ty vaksiny ity. Tsy mbola tena voamarina 100% mivantana aloha zany, fa marina kolaka kosa satria manomboka tsy afaka mividy sy mivarotra kolaka tokoa ane zay tsy vita vaksiny am'izao any velany any. Betsaka ireo compagnie aérienne no tsy mahazo mandeha tsony raha tsy vita vaksiny ny mpanjifa. Tsy afaka mivezivezy tsony zany aloha ny mpandraraha mpakaentana any velany any raha tsy mitsindrona ny vaksiny io izy. Maro ny orinasa ny velany any am'izao tsy avelany miasa ao ny mpiasa raha tsy atao vaksiny aloha. De mazava ho azy fa tsy afaka mividy sy mivarotra kolaka tokoa atsoatsy raha tsy manao an'ilay tsindrona vaksiny. Na marina na tsy marina zany lay analizy teo hoe mety mitondra n'ilay puce mivantana io vaksiny io, de zany no mitranga. De mazava ho azy fa mitondra an'izao tontolo zao izatra tsindrona aloha zany, de mora avy eo ny fanerenan'ny olona andray an'ilay marika, andray ilay tsindrona tsosokoditra
izay rehefa tonga lay tena piso tsy maintsy apetraka amin'ny tsirairay dia andray an'io marika io zao tontolo zao na iza ary na aiza satria voasoratra zany. Fa izasy ianao kosa tsy mahazo mandray an'izany, tsy mandray numéro na pusy amin'ny vatantsika sika raha te hanana fiainana mandrakizay arak'ilay tenin'Andriamanitra voalaza teo. Raha tiantsika tsy ho alan'Andriamanitra sika ka hiara-ny fahatezerany arak'ilay nanazavana azy tany aloha momba ny Jakoba sy Esau, dia tsy maintsy manaraka ny tenin'Andriamanitra milavany sy ny sakany sika. Milaza ny tenin'Andriamanitra teo hoe ny setroko ny fijaliany dia miakatra mandrakizay ary tsy manam-pitsaharana na andro na alina izay miankohaka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny na izay mandray ny mariky ny anarany. Ry havana malala, tsy maintsy tanteraka ny baiboly na ino sika na tsy ino. Tena miditra amin'izany fotoana farany zany tsika zao ary fotoana tena fiomanana zao. Ny baiboly dia milaza ao amin'ny Tesalonianina voalohany 5:7 fa tahaka ny vehivavy raha miteraka zany fotoana fiavian'i Jesosy Kristy zany. Ny vehivavy tompoko rehefa hiteraka dia tsy efa mihetsy jaza vao miomana hoe inona no atao, fa miomana meloha izy, manatona dokotera sao misy zavatra mbola amboarina any, mila manao ekografia mialoha, mila jerena meloha le zaza sao tsy mety ny fitodiany fa mivadika ohatra. Betsaka ny zavatra mila tandremana sy jerena meloha satria ho avy tampoka ny fotoana tsy apozina izay fiterahana. Vehivavy hiteraka dia fantapatatra ihany ny vanim-potoana hoe tsy maintsy hiteraka afaka 6 volana, saingy tsy afaka 6 volana izy vao hiomana satria ho tampoka foana ny fiavian'izany fiterahana zany ka hitaloza izy raha tsy niomana meloha. Dia tahak'izany ho ny baiboly ny fiavian'i Jesosy Kristy. Fantapatatra ihany hoe efa katoko ny fitotoana farantsika zao araka ny fanazavana rehetra tany aloha, fa lay fitsanganan'ny tempolo fahatelon'ny jiosy io sisa no andrasana dia miditra amin'izany fitotoana farany alohan'ny hatongavan'i Jesosy Kristy ara-batana eny amin'ny rahon'ny lanitra zany sika. Fa aza miandry izany ianao vao hiomana satria tsy tompony ny ampito sika ry havana, tsy mpandahatra sika fa alahatra. Hoy ny Jakoba 4:7 hoe kanefa tsy mahalala ny ho ampitso ianareo, inona moa ny ainareo fa zavona ihany ianareo izay miseho vetivety dia levona. Tsy misy mahafantatra ny ampitotsika sika, indrindra amin'izao fiparitahan'ny aretina efa mamono zao. Ia mafy foana ny fisehoan'io aretina io fa tsy ho foana izany io satria efa nanomboka ny planin'ny devoly sady manana fahatezerany lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Apokalipsy 12:2 zany. Manao ny fomba rehetra izy androfana fanahabetsaka hiaraka aminy ho any amin'ny elo sy fary hafa mandrakizay. Nanomboka tamin'ny alalan'io aretina io zany, aza mieritreritra hoe ho foana io satria nanomboka tao amin'ny Lioka 1:20 io hoe isy mosary sy arety mandringana any amin'ny tany samihafa. Efa tanteraka zany, io efa manomboka eo izy. Tsy hijanona intsony io hatramin'ny fiavian'i Jesosy Kristy ao Ara-Magedona, hatrany amin'ny Ezekela 5:20 manao hoe amaly azy amin'ny arety mandringana sy ny ra sy ny ranonorana manafitra ary ny avandra vavety aho Jehova. Anomboka ny fandringanana satria ny planin'ny Satana dia niakahoany ty zao tontolo zao ty mba anekeny zao tontolo zao ny gouvernement mondial hitsangana mora foana. Efa nyresahantsika teto foana zany ka tiany mbola misy fofinaina dia fotoana zao hiavanana amin'Andriamanitra. Mila azo antoka fa tena vita fihavanana amin'Andriamanitra sika ry havana alohan'ny elantsika ety, na amin'ny fomba ahoana elantsika ety na amin'ny fomba ahoana tena vita fihavanana amin'Andriamanitra tokoa ve ianao? Tsy misy afa-tsy ny fandraisana ny filazantsara zay nitoritsika teto foana no fanatanterahana an'izany. Dia ny ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:2-7 zany izay manao hoe mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo fahamelana ny elokareo ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Tsy maintsy manapa-kevitra miala amin'ny fahotana sy ny sitrapon'ny nofo rehetra isika ka mitodi-doha amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay. Zay ny fibebahana ary tsy mijanona eo amin'ny fibebahana eo fa tsy maintsy mandevina n'izany fahotana izany impito mandifotr'olona mibatisa amin'ny ranobe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
zava-dehibe ny batisa amin'ny ranobe hoe satria fandevenana ny ota io tsy fombafomba ampiangonana ny batisa ny ranobe fa famonjena ny fanahanao. Tsy maintsy alevina ao anaty ranobe ny otatsika rehefa avy ny bebahana satria eo no azahoana famelan-keloka tanteraka arak'ilay teny teo hoe aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny elokareo. Tsy ho any an-danitra mihitsika raha mbola miosina amin'ny ota satria masina loatra izany toeran'izany. Ny batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no mamafa ny elontsika fa fany Jesosy Kristy amin'ny rany amin'ny alalan'io ranobe io daholo ny otatsika rehetra hatramin'izay ka hatramin'ny fotoana ivoahanao anaty rano ao ateraky ny rano Jesosy Kristy ao amin'ny Jaonina 7:15 famonjena lehibe izany. Ary tsy afaka amin'izany tsika raha tsy mandeha amin'izany satria ny nofo aman-drà tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra hoy ny Korintianina 1:5-10 fa mbola tsy mahazo mijanona eo fa tsy maintsy mandray ny batisa ny fanahy masina satria io ny tombo-kase iakarantsika hitsena ny tompo. Ny fanahy masina no anovan'ny tenantsika mindray mpimaso ka hiakatra hitsena azy eny amin'ny habakabaka. Isika tsy havita hitsambikina hitsena ny tompo rehefa tonga izy fa ny fanahy masina no anovan'ny tenantsika ho nofo vaovao, tsy ho zakany gravité amin'ny tany intsony fa hiakatra hitsena azy eny amin'ny rahona lanitra. Anana ilay fanantenana mahafinaritra mandrakizay ka hiditra ny Jerosalema vaovao, ilay tanàna volamena iainantsika rahatr'izay. Mbola io fanahy masina io no marika mahany Jesosy Kristy atsika araky ny Romanina 5:7 manao hoe fa raha misy kosa tsy manana ny fanahany Kristy dia tsy azy izy. Hoy ny 4:12 hoe izay tarihany fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Andray ho azy an'ilay mariky Satana ity pusty ny olona rehefa tsy manana ny fanahy masina satria io fanahy masina io no manome antsika hery anoherantsika an'izany sy ny fakapanahy rehetra mitaridalana sy manome hery antsika andresy sy ho tonga any an-danitra ny fanahy masina. Ny apôstôly Petera rehefa mbola tsy nandray ny fanahy masina dia nandahany Jesosy Kristy ny telo fa rehefa avy eo rehefa feno ny fanahy masina izy dia maty martiry ho an'i Jesosy Kristy. Maty martiry daholo ny apôstôly sy ny mpianany afa-tsy ny apôstôly Jaonina rery. Inona ny nahavitany an'izany? Ny hery ny fanahy masina. Izany ihany koa no miandry antsika amin'izao fotoana andro faran'izao. Miaraka foana ny porofo miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny fandraisana ny fanahy masina rehetra ao amin'ny Baiboly. Tsy dogma ampiangonana akory ny miteny amin'ny teny tsy fantatra fa mariky ny filatsahan'ny fanahy masina sy ny fahafenon'ny fanahy masina. Efa nianarantsika teto fa endriky ny fitsaharana ty amin'ny fanekena vaovao ny fiteny tsy fantatra. Ny fandraisanareo dingana telo reo isika no atao hoe fanekena ny tena filazantsara marina. Tena hitory foana tsy hijanona n'izany filazantsara izany zahay ary anatanteraka n'ilay teny ao an'ny Mateo 4:7 manao hoe ary ho toriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany. Raha terem-panahy te hanampy anay ianao amin'ny fitorianan'izany filazantsara izany eto amin'ity firenena malalantsika ity dia afaka manatona anay amin'ny alalan'ny laharana finday izay omenanao eo. Aza mipetraka amin'ny toerana manala sala tsy azo antoka fa atongotra ny andro ary indray mandeha ihany izao fiainan'izao ry havana. Tena ho avy Jesosy Kristy ary ho hitany masontsika rehetra izany ho ny Baiboly ary tsy ho ela intsony izany. Tsy ny tsy finoantsika na ny tsy fahavononantsika ny tsy hatanteraka an'izany fa ny tenin'Andriamanitra rehetra dia tsy maintsy tanteraka. Hoy ny Lioka 2:7 hoe fa tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra taon'Andriamanitra. Amin'ny manaraka indray tsika hianatra lesona tena mbola mahaliana anao. Lazao ny ankonana, tao amin'ny havana mantsakaiza ary aza vela isy anakana anao tsy hanaraka ny fandaharana indray. Veloma.